Mianatra requête insertion zany tsika zao. De ohatr'izao ny syntaxe-ny insert into dia ny anaran'ilay table entre parenthèses champ 1, champ 2, champ 3. Raha ohatra ka misy champ anankifolo dia champ anankifolo zany atao eo. Values valeur 1, valeur 2, valeur 3. Zay. Tonga dia andrana avy hatrany. Ato tsika manao anazy ato amin'ilay hoe SQL ato a. Dia izao ny atao insert into client ny anaran'ilay table. Dia alosikafantsika amin'ny onglet hafa ity a. So, le ID client tsy atao satria automatique. Ok? Tonga dia le nom zany a, le prénom. Dia email. Dia tel. Adresse. Dia values. Entre cote fa tsy guillemets aty amin'ny SQL cote tsotra ny any amin'ny langage de programmation rehefa texte zany dia cote dia nom tsika hoe alatiana prénom Rakotondrazafy tokony famadika moa tsy rahantsika Tondrazafy inona ary mba nieritreretako an'iny olona iny dia lalatina @gmail.com numéro de téléphone dia adresy Faratsio ohatra zay dia sina point virgule amin'ny farany zany dia exécutentsika iny a dia zao dia hitanareo ato fa tafiditra ilay lalatina. Afaka mbola mampiditra données hafa tsika fa afaka manao insertion multiple koa alainy ity a. So virgule zany dia manisy parenthèse hafa dia ohatra indray hoe Monsieur Saïd. Fa hafa koa zany exemple atsika zany dia Monsieur Saïd @gmail.com dia ty akaikinay aty izy iny mipetraka be flou dia afaka mbola manisy iray indray a virgule ohatra indray hoe Mamy Ravatomanga dia so afaka manao zao zany tsika zao ny atao insertion multiple dia insérer dia tafiditra daholo zany avy eny olona teo avy eny.